Ao anatin'ny fankalazana ny efapolo taona ny OMNIS na ny Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques dia misy ny varavarana misokatra karakarainy mandritry ny 2 andro eny amin'ny fiombenterany eny Andraharo. Ankehitriny dia miroso amin'ny dingana lalindalina kokoa eo amin'ny fikarohana solika ny ankamaroan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny OMNIS na ny Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques. Madagascar Oil no efa anomboka amatsy ny filana eto atoerana ary ny anivelany any aoriana kely. Efa nisy ny andrana amin'ny fampiasan'ny jirama ny solika mavesatra fa eo andalana ny fampiresahana samihafa. Ny ankamaroan'ireo kompania solika kosa dia efa eo ampamaranana ny fikarohana ary roso amin'ny fandavahana ato. Ho fampafantarana ny daholobe ireo dingana rehetra nolalovan'ny fikarohana arena stratégique no nanatanterana ny varavarana misokatra ety amin'ny OMNIS Andraharo manomboka androany ary itoy Pitso. Izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny efapolo taonan'ny OMNIS, efapolo taonan'ny joroana sy nitondranan'ny anjara biriky ho fampandrosoana ny firenena teo amin'ny fikarohana solika sy arena kibon'tany stratégique hafa toy ny uranium sy ny arina. Ny OMNIS tena no nanatanteraka izany asa izany tany am-piandohana. Niarahany tamin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany kosa ny fanatanterahana izany fikarohana izany taty aoriana. Ny fandimby ho rafitra ara-panjakana niany ny OMNIS ny fiadidinan'ny filohan'ny Repoblika, ny fiadidinan'ny Prime Ministra ary ny Ministera Teknika isan-karazany. Tsy nampiova ny andraikitra nosahan'ny OMNIS moa izany. Hatramin'izao dia mbola ny OMNIS no manatanteraka ny politika nasionaly eo amin'ny resaka fikarohana sy fitrandrahana solika sy ireo arena kibon'tany stratégique. Izy ihany koa no manao izay isintomana mpandraraha eo amin'ny lafin'ny fikarohana ireo arena ambany tany voalaza ireo. Marihana fa ireo arena kibon'tany stratégique hafa dia efa mamokatra toy ny ilmenita any Taolagnaro na mbola eo andalam-pikarohana toy ny arina ny Sakou na eo ampitadiavana mpiara-miombonantoka toy ny uranium.